Lomar Karavalomanana afaliana ny nandraisan'ny vahoaka ny soavina andriana azy. Filohan'ny CAF Ahmad voasazan'ny FIFA. Sy andikana misotro ronono nahato ny fanjakana ny tampam-pandefasana mialoha ny fisotron-dronono. Mirava tompoko lasy tompoko vavy amin'ny takariva ny alatsinainy 13 novambra 2024 ity foravoravo indray no itsidihana ny tokantranonao anasananao ampitiavana sy ampanajana ihany koa itoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao araka ny fanaroso tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia anisany vaovao nisongadina teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny fanasaziana izay niaran'ny sazy ny filohan'ny fédération ny CAF filohan'ny CAF zany Ahmad ary nisy ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazetiny MBS mahakasika izay. Jessica Miray eo amin'ny sary ny tahiriny aina. Ny latsaka androany ny sazy avy amin'ny FIFA tsy afaka isehatra amin'ny tontolon'ny baolina kitra mandritra ny 5 taona intsony ny filohan'ny CAF ilay teratany malagasy Ahmad miampionitra 5,4 alina sy 1 euro. Izy izay nitantana ny CAF nanomboka ny marsa 17 tsy afaka ny amita ny fitoam-pitantanany hatramin'ny 12 marsa 2022 izao intsony ihany koa izy nefa sady kandida fédération enina fapolo amin'ny 150 aty Afrika no efa nanao fanambarana no anazy andin-dalana maromaro mifeny etika eo anivon'ny FIFA no anenjehana azy fanodinkodinam-bola 120 tsy nanao ny asany ara-pahitsiana 120 ny zara fanomezana sy tombontsoa tsy ara-jariny 120 ary fanararota-pahefana 120 raha tsy ahivina efa nisy ihany koa ny fanenjehana azy noho ny resaka kolikoly tamin'ny resaka fampitomboam-bidy nandritra ny fifidianana fitaovana tao amin'ny tactical style ny volana Jona 2022 ilay filoha mpisolotoerana azy no izany no izy narary ny Covid-19 no isolotoerana azy mandra-pahavita ny fifidianana ny marsa 2022 dia ilay teratany Congolais Constant Omari kandida 4 araka izany no ifaninana ho filohan'ny CAF amin'ny fifidianana io dia ilay filoha mpisolotoerana mazava ho azy ilay teratany Ivoirian Jacques Anouma ilay Sud-Africain Patrice Motsepe ilay Mauritanien Ahmed Yahya ary ilay Sénégalais Auguste Senghor mbola afaka mampiakatra ny rara any amin'ny tribunal arbitral du sport kosa Ahmad. Raha toka tatitra nataon'ireo solombavambahoaka tato ato androany kosa dia nisafidy izy ireo niara-dita amin'ny Lomar Karavalomanana nandeha nitety nijery ny mahararin'ny vahoaka sy ny fiainan'ny foton'ny vahoaka ny tany amin'iny faritra Itasiny no nanomboana izany androany. Germaine Menjanahary sy Manoro Andriamalala no tany an-toerana nanao ny fanadihadiana. Tahaka izao no fandraisan'ny mponina ny Lomar Karavalomanana tao amin'ny tsenan'ny komina Ampary. Iazon'ny komina Soavinandriana ny tenany no nijanona ny vidy zavatra sy ny antsena teto. Voasakan'ireo mponina raha teo ny fiarany raha nahafantatra izy ireo fa ny Lomar Karavalomanana no mandalo sy tao anatin' ilay fiara. Afaliana no tazana teny amin'ny endrika ny maro izay tsikaritra fa trotraky ny adi-piainana tanteraka noho ny krizy iainany isan-tokantrano amin'izao. Tsy nisalasala ireto zanaka nilaza ny maharary tamin'ny ray aman-dreny izay olona tokana everin'izy ireo fa anala izao fahasahiranana amin'ny anjady amin'izao. Malahelo
mandry drano pakira bao am'izao fotoana zao de manatena tata mama de manatena ramporo sitrapo isan'ny notsidian'ny filomarika Ravalomanana ihany koa nandritra ny fandalovany tany an-toerana ny tsena ny soavinandrina ny tsapa dia miraikitra ao amponin'ny vahoaka ao amin'ity commune ity ny zava-bitan'ny filomarika Ravalomanana teto amin'ny firenena indrindra fa teo amin'ny sosialim-bahoaka tsy nisy ny korontana ny lamina tanteraka ny fionana na dia olona maro aza ny te-iona sy hita fa amin'ny filomarika Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Ny vorotena Katso androany ny solotenan'ireo mpiasa efa nisotro ronono eto Madagasikara ny taran'izy ireo na amin'ny ampetona ny vola tampim-pandefasana azy ireo misotro ronono mialoha fandefasana ny vaovao eo amin'ny angomaovany Jessica Miray sary ny tahiry ny aina. Fangatahana zo izay no nampivory ireto solotenany misotro ronono eto Madagasikara ireto androany. Antony telo ny fitarainana voalohany ny fampiatony fanjakana ny tampim-pandefasana azy ireo mialohan'ny hisotro ronono na ny indemnité d'installation à la retraite efa nanomboka ny 5 aprily 2024 zo fototra nefa io ho an'ny mpiasam-panjakana ny asa nandritra ny 20 taona ary voafetra ao anatin'ny lalàna 3 tsipika 8 ny 3 septambra 3 statut général des fonctionnaires. Faharoa dia ho an'ireo efa nisitraka io vola tampim-pandefasana io dia nahena ny fanjakana ihany koa izy io. Izany hoe tsy mifanaraka amin'ny vola tokony ho raisina no nomeny fanjakana. Ary fahatelo efa nisy ny fitoriana nataon'izy ireo teny amin'ny filakevim-panjakana ny volana aogositra 2022 saingy tsy mbola nisy valiny hatramin'izao. Izy raisin'izy ireo ho tsy rahan-dalàna sy fanararota-pahefana. Dia rehefa tonga tao amin'ny doléance zay hoe eritreretinay ho ray aman-dreny mangady mahatapaka dia mba niresaka tamin'izahay saingy zao tsy misy valiteny azonay ny tianay atongavana dia ho aloha aminay io ambom-bola tsy voarainay io zonay io ary zareo mpitondra fanjakana zay atononay dia manaiky zareo ary ny terme ampiasainy moa droit efa akinareo zany zo efa nomeny lalànanareo zany saingy indrisy hatramin'izao dia mbola tsisy tokotanina. Raha toa moa ka sanatria tsy afaka handray anay ianao filoham-pirenena zay eritreretinay ho ray aman-dreny angady mahatabaka sy mamahany olana rehetrarehetra dia miala tsiny izahay fa dia handeha ho any amin'ny droit de l'homme indray izahay dia anatona andreo ambassadeur eto amin'ny tany sy ny firenena indray zay ho aparitaka hoe izao anieny mahazo anay mpiasa-panjakana zay efa misotro ronono izahay reto ane ka efa masoandro mody hazo amorotevany fotsy volo amin'ny tany ela ny atezana ny anampy anay ary ny tokony mba ataonareo fanjakana fa tsy andry anay hitalao sy hitotototo amin'izao fa olona efa ao anatin'ny sokajy marefo izahay misotro ronono zao. Efa maro araka izany ny dingana nataon'izy ireo saingy tsy mbola nisy valiny ary irariratra izy ireo amin'ny fangatahany andrasana araka izany izay ho valiny ity fangatahany izy ireo androany ity. Hatramin'izao dia tsy mbola nalohan'ny fanjakana ny tampo-karama n'ireo mpitsabo-panampy tao anatin'ireny ady mahavaivay teto amin'ny firenena tamin'ny ady amin'ny Covid-19 ireny raha ny fanazavana azo tamin'ny filohan'ny syndicat ny mpitsabo-panampy dia mbola tsy misy akory na dia fifampiresahana natao aza tamin'izy ireo fa na dia adina oentin'ny Asina Andriamalala sary ny Mathieu Prince. Vola be toko tsy firovana no azon'ny fanjakana malagasy tamin'ireny ady tamin'ny coronavirus ireny. Tsarona tsara nefa ny fahoriana sy fijaliana ny ainan'ireo mpitsabo izay fampitakosina tamin'ireny marary ireny. Hatramin'izao dia tsy mbola nalohan'ny fanjakana malagasy ny tampo-karamandreo mpitsabo-panampy tsy nisy akory na dia fifampiresahana aza. Ny fifampiresahana dia mbola tsy nisy, ny antony dia tsotra zahay efa nangataka ombienombeny an'izay fifampiresahana zay fa asa na mety noho ny fahasahiranana na noho ny zavatra hafa dia tsy mbola nisy fandraisana anay mahakasika an'izay olana eo aminay zay maria anay fa tsy resaka indamin'ny te tamin'ny coronavirus ihany ny olana misy
eo aminay fa misy olana be deabe zay mahatonga na ny kalitaon'ny tolotra ny vahoaka amin'ny resaka fahasalamana ary tsy zarizary no ireo olana amin'ny taraziko isan-karazany reo zay tokony hojerena maika sovahana maika nefany indrisy hatramin'izao fa tsy mbola nandray anay ny ministera tompony andraikitra tsy mbola nandray anay ny androm-panjakana hafa. Isan'ny fitoanandoha lehibe ny 1 Desambra ho avy zao hoy teo aoriana zay izay hevitra tapaka ho raisin'ireo mpitsabo-panampy manerana ny Madagasikara. Voatotoina indray ny ady vilany malagasy amin'izao fotoana izao satria dia nisy fidanganany tampoka ny vidim-bary eto Madagasikara. Efa roa herinandro teo eo zay na teny amin'ireny mpanjara ireny natao amin'ny mpambogady ihany koa. Toy ny teny Anosibe izay nanaovanay fanadihadiana tamin'ity androany ity. Eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Vao manomboka tia fahavaratra dia miakatra be sahady ny vidim-bary eny an-tsena. Mbola tsy nisy toy izao teto Madagasikara hoy ny malagasy. Mahatratra R1,000 ny ray kapoaka any amin'ny faritra ary R720 ny ray kilao. Mavesatra ho an'ny mpanjify zany. Tena lafo be, lasa lafo be le vary. Taloha izay vidy 700 zao efa 420 ny kilao dia lafo. Tena lafo be mihitsy. Dia tsy eran'ny aina. Tokony mba mieritreritra le fanjakana zany amin'le vahoaka madinika fa tena mijaly. Lasa manao foana ny olona raha vao io foto-tsakafo mihitsy ny tena atao lafo be ohatr' izany. Vidim-bary ohatra ny miakatra be mihitsy ne. Tsy taka ny teo aloha miakatra ambony be mihitsy. Vidim-bary reo fa miakatra 15,000 eo na 720 farafahamorana. Ny mitakatra ny fiainana amin'ny vidim-bary amin'izao fotoana izao dia noho ny le zavatra fitondrana tsy mety sy ny anona sy ny rehetrarehetra dia mitsoaka daholo ny vahoaka rehetrarehetra amin'izao eny misy ihany mampirina satria tsy fantatra indray izay fitsangan-tsabo. Miaina ny mpividy vary tsy mahaleo ny sarantsony ny vidiny na ireo mpanjara ihany koa aza dia vakivava zara raha mahita tombony isan'andro. Zao ny kapoaka ny vary teo aloha 900 dia zao izy niakatra tsy haiko aloha ny eto aminay ihany aloha zany mbola fantatro fa niakatra eo amin'ny 10 isaky ny kapoaka eo. 10 sy ray 900 izy zany teo aloha dia zao izy lasa miakatra 10 sy enina. Fahazahoako azy angamba aloha mety hatrany am-potony le izy satria niakatra hatrany amin'ny fakana ihany am-potony koa le izy dia mety hoe hatrany amin'ny fohy be mihitsy. Raha oharina amin'izao aloha izy mandeha ny olona ve moa zany tsy maintsy misakafo ny olona tsy maintsy mividy vary raha oharina amin'ny tsena teo aloha izy zany dia mety hoe tsy dia mandehandeha kokoa e. Teo aloha izy 800 sy 700 sy 1,000. Zao fa 300 sy 400 sy 4. Teo mbola mivarotra 10 sy enina fa zao fa miakatra. Na misy manara roatra na hoe le vidim-bary mihitsy miakatra. Tena miakatra be ny vary. Tena hoe miakatra. Teo aloha izy 2,900 zao izy rasa R1 sy R1. Dia ny stock teo aloha makolika zao alaina R1 sy R1 mahery. Dia ny vary gasy koa ohatr'izay. Dia ny stock 7,000 teo dia lasa 7,900. Tsisy tombo izany tsoa zao fa justa fotsiny le mifampitsinjo amin'ilay masinika fotsiny hoe rehefa mahazo kely ianao fresh ny tariny dia efa zay. Le vary importation nge mahatonga ny miakatra raha amiko e satria le importation tsy miparitaka. Justa ohatrany hoe miangona fotsiny tsaka ny toerana ray ve Ridelix zao teo mora be nefa zao ny Ridelix rasa R1 sy R1 nefa Ridelix zany teo 7,000 mahazo tsara be. Misy manao stockage zany satria hoe fa kaiky fa varatra dia tsisy vary maintso tsikako. Nidina teny amin'ireo mpamongady ihany koa ny mpanao gazety nanao fanadihadiana. Tsy nisy na dia iray aza tamin'izy ireo nanaiky naneo hevitra. Ao ny matahotra sao hidinan'ny fanjakana indray. Ny sasany kosa dia tsy te hiseo fahita lavitra tsotro izao. Fantiantoka ray lavaka ihany koa amin'izao fotoana izao no iainan'ireo mpilalao sy mpamokatra sarimihetsika malagasy. Raha ny fanazavana azo avy amin'izy ireo dia anisan'ny asa tena mahavelona ny filalaovana sarimihetsika sy ny famokarana kanefa noho ny fisian'ity osika sy ny piraty ity dia matiantoka izy ireo fanadihadiana nataon'ny Asin'Andriamalala Rindratsary ny Tahiriny Aina sy Mathieu Prince. Maro ireo mpilalao sarimihetsika malagasy no manao fotom-pivelomana anty sehatr'asa iray ity. Hatreto dia tsy mbola hita taratra ny ezaky ny fanjakana na ny ministera tompony andraikitra amin'ny fiadiana amin'ny piraty izay mamono ireo mpamokatra. Toa an'ity mpilalao sarimihetsika sady mpanoratra ity izao dia ny safidy fa ny tenany ihany no hivarotra ny vokatra vokarany sy soratany hiadiana. Vatana mihitsy zany mivarotra anazy no hitako hoe ady voalohany amin'ny piraty aloha satria ny fanjakana zany aloha hatreto mbola tsy mijery loatra n'le hoe ady amin'ny piraty. Tena mifendraka ny piraty. Ary zay no olana kely ho anay zany.
hatreto zany dia nipiraty ny mbola tena fahavalinay. 2 ariary sisa ankehitriny ny vidin'ny horonan-tsarimetsika malagasy anaty kapila mangirana raha toka efa tafiakatra iray alina ariary izany ny taona 24 antony nampiana ny vidin'ny vokatra io ny amafin'ny ady amin'ny piraty. Fa eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa any amin'ny faritra loatra Mangoro iny dia nisehona von'olona Mahatsiravo natao Antsirandava commune Vohimena amin'ny faritra aloatra Mangoro ny farany herinandro teo izany vehivavy 5 taona indray no lasibra tao anatin'izany araka ty fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetiny MBS tany an-toerana. Fanolanana miaro vono no nafaty ny repergavina iray sahabo 5 taona ny faraparany herinandro teo tao amin'ny atiala ny Antsiradava eo amin'ny Zaratany district Andelamena sy Aparafaravolo avy mivarotra tany Vohitrevo sisaika andeha Isavokibo izy ity ary andalana andeha ody no nifanojo tamin'ireo tsy mataotody. Dia olona io tsy tafaraka taminay fa talonay izy no izay nagnaraka tafara. Dia rehefa nagnaraka tafara zay dia tonga teo tamin'ny fiakarana io dia zahana fa ry nientany mikaritaka tarita ambody fiakarana tetan-dalana. Dia nagnantsony le olona zay fa le olona fa tsy tanay te dia nagnantsinantsona azy zay. Dia tsy niteny tsony izy. Dia lasa zay nandeha nierina tamin'le olona le nivarana tary dia nagnotaninay le olona hoe tsy nahita olona raika vavy narena andalo teny. Dia tsy tanay zareo fa zay mbola votonga. Dia niverina ihany zay dia nikaraka tagnan'le alan-draha be tao io. Dia rehefa nikaraka zay dia hitanay le olona dia fa maty izy. Malona ity tranga mampahonenina ity dia manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny solombavam-bahoaka fa fito amin'ny district Aparafaravolo Andriamatora Bekizanona sy Lofero no miaro mivoaka sy ny fananana. Nefa amin'izao fotoana izao mivadika ny rasa. Mandro tsy lavo loha reto vahoaka reto. Miafara amin'ny famononaina ohatran'izao. Na hiasa ary izy ireo, amokatra ary izy ireo tsy afa manoatra satria voafetra ihany ny fotoana izay iasan'izy ireo noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Famitana ny sain'ny mpanara-baovao maneran-tany kosa ny nahavoaroiroy ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy tamina resaka kolikoly ary tonga eny amin'ny fitsarana tao Paris hiatrika ny fihainoana azy ny tenany miaraka tamin'ireo miaradia amin'ny ihany koa satria dia voapaingitra tao anatin'izao raharaha tao ny mpisolo vavazy akaiky indrindra sy ny mpitsarambony teo aloha ihany koa fanadihadiana vetrany. Nanomboka androany alatsinainy 27 volana Novambra ary tsy farany raha tsy amin'ny 10 volana Desambra izao ny fihainoana sy ny fitsarana ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ao amin'ny fitsarana Eloka Bevava ao a Paris. Fanaovana kolikoly ny ampangana azy amin'izany. Voaroroa niaraka tamin'ity filoha teo aloha efa misotro ronono ity ihany koa ny mpisolo vavazy Thierry Herzog sy ny mpitsarambony iray teo aloha Gilbert Azibert. Fanandramana aka vaovao miafina tamin'ny mpitsara iray mikasika raha hafa na voaroroy azy no isan'ny tsarana ity filoham-pirenena frantsay teo aloha ity. Eo ihany koa ny raharaha famatsim-bola libiana tamin'ny fampelezan-keviny ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2007. Noho io raharaha famatsim-bola io mantsy dia nanapa-kevitra ny eno ny resaka rehetra ny fanaovana ity filoha teo aloha ity tamin'ny mpisolo vavazy ireo mpitsara ny volana Septambra 2012. Fantatra tamin'ny taona 2012 fa nampiasa tsipika ifandraisana miafina hafa tamin'ny solona anarana hoe Paul Bismuth i Nicolas Sarkozy nifandraisany tamin'ny mpisolo vavazy io. Fidirana ponja mandritra ny 10 taona ary fandoavana lamandy iray tapitrisa euro no sazy mety miandry n'ity filoham-pirenena frantsay teo aloha ity no ireo fiampangana azy ireo araka ny voalaza. Ankoatran'i Nicolas Sarkozy dia efa notsaraina sy nosaziana tamin'ny taona 2012 no niresaka asa noforoporoana tany Paris ihany koa ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Jacques Chirac saingy tsy niseho nanoloana ny mpitsara azy mihitsy ity farany noho ny toe-pahasalamany. Tsy aivina ihany koa fa i Nicolas Sarkozy no filoha frantsay taloha nomena varapatana tamin'ny fianianan'ny filoha malagasy ankehitriny tamin'ny volana janoary 2012 na dia teo aza ny solon-tena ofisialy ny fanjakana frantsay. Tsy aivina ihany koa fa i Nicolas Sarkozy no filoha frantsay nomena varapatana tamin'ny fianianan'ny filoha malagasy ankehitriny
tamin'ny volana janoary 2024 na dia teo aza ny solotena ofisialy ny fanjakana frantsay. Afampana ny toedra raha eny amin'ny anteny meram-pireneneny atoato satria dia miainga indray ny fitakina ny fialan'ny birao maharitra anankiroa ao anatin'izany androm-panjakana izany. Ny faran'ny herinandro teo moa dia solombavam-bahoaka iray no nilaza ny heviny teny Tsimbazazateny araka ty fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Andra Kotomalala ity. Tatoato dia naoraka ny fitakina ny fialan'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra ny anteny meram-pirenena. Ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka Nicolas Randrenasolony namoaka ny resaka tamin'ireo Ainao Manjery. Raha ny fanazavana azo tamin'ireo député ihany dia ny questeur de l'Antrakotomanga voafidy tao amin'ny distrika Antananarivo faharoa sy ny rapporteur général Aina Rafeny Manantsoa na i Ania voafidy tao Antananarivo fahatelo no voakasika ireo. Samy IRD ireo. Ny antony birao maharitra tsy hita lava sady tsy mandray andraikitra hoy ny fanazavana tamin'ireo député. Fanatsarana ny fomba fiasa ampandehanana aingana ny raharaha eo anivon'ity androm-panjakana ity anefa ny tanjona. Betabe zany niary ireny ny mpitandro filamenanareo ao sécurité reo. Betabe ny zarizary amin'ny resaka fiaraha-miasa amin'ilay mpiasa ao ny mpiasa entina miasa ny bureau sy zarizary dia misy fitanana sy momba zany eo dikan'izany. Fa io rangatany eo nge raha miaraka amin'ny IRD fa ny IRD zany azinao misy misy sy misy misekitra mbafotsiny fampana politika ny tena tsy atao ohatran'izany satria zavatra fanjoroana io dia joroana amin'ny tombotsoa ambony firenena tombotsoa ny toerana izay neventena. Fa enfin ninay zany dia zay hoe tsy nangataka ny plasin'ny questeur ny tenako. Nino moa ataoko plasin'ny questeur zany mampy ana plasiko ty. Ino moa ezakazako amin'izany. Niany ambarako anao fa nitamin-karamako amin'ny assemblée nationale hoe sara fantasinao fa afaka midina any Betroka anao izeran'izany hoe 95% zavatra azoko amin'ny assemblée afaka amin'ilay vahoaka koa. Zay zany mahatonga ny tabataba zao. Zao hoe raha malala. Tanao zao salamine mosary any aminay reo any. Fombina moa zany angataka an'izany ombenimbeny hoe mba tokony zare vao namidisika Betroka zany satria maro ny olona matimaty mihinana zavatra sy finianana zany. Sahala mihinana voangoro, mihinana boaly zany, mihinana mangamatany ilay ankizy mandeha mianatra mba dinino amin'izany. Zany sy lara-pahamendreo zany zavatra sahala amin'izany. Zay zany mahatonga anakay mitabataba foana zany. Andrasana ny toy ny tiraraha ity. Fa sesilany tatoato ny faneho-kevitra mikasika ny gaboraraka ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny sy ny fitantanan-draharaha izay hita tsy ahitana fahombiazana. Nitondra ny heviny ihany koa teto amin'ny palataon'ny MBS mikasika izay ny lohan'ny Madagasikara sy ny vomiera amin'ny fitantanam-bola ny antoko HVM Jean-Rémy Gabriel Rafidiarson. Fa na dia tiany miala rary nombana sariny Mathieu Princy. Tsy misy mandeha amin'izay laony ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Hita taratra amin'ny fahantrano vahoaka malagasy izany. Isany nanankianana izao fitondrana izao, ny fitondrana teo aloha nefa ny mikasika io fitantanana ny firenena io. Ankoatra ny fampanantenana tsy misy, dia isan'ny aina ny vahoaka ihany koa ny tsy fahafahana maneho hevitra. Tsy lazainao anatin'izany intsony ny fanjika an-dalàna miopampana ataon'ity fitondram-panjakana ity. Ny vahoaka zany dia nanantena hoe ahitan'izany hoe fanovana zany. Zany angeny zavatra nitakian'ny vahoaka teny amin'ny 13 mai tamin'iny zay nitaritiny ireo 73 député dia mipetraka ny fanontaniana amin'izao fotoana zao. Tena tonga amin'izay tanjona zay marina ve le tolona nataon'ireo 73 député tamin'izay fotoana zay. Zahay mahita dia teny mihitsy ara zay hoe aloha ihany angamba le raika lataloha satria tena mifanohatra be ary mifanalavitra tsy araka ny nantenain'ny vahoaka ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ko dia heveriko fa aleo ngamba miverina tamin'ilay raika lataloha raha ohatra ka zavatra mandiso fanantenana ny vahoaka toy izao no hiainana amin'izao fotoana izao. Ray zay. Faharoa izay dia manana ny valeur ny manokana ny antoko HVM. Ina moa ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao vao hitsakitsaka ny demokrasia tapenambava ny vahoaka malagasy rehefa te-haneho hevitra ianao dia mvoa midanadana ny fonja zany zava-misy eto amin'izao fotoana izao. Tena marina zany ary tsy ny atoko HVM ihany tsy membre atao ihany fa be dia be zay za ngamba tsy andeha tanisa iza daholy satria lasa lava be le resakitsika eto androany. Tena vao hitsakitsaka zany angeny zavatra nitakiana tamin'ny 13 mai tamin'ny 73 député resaka demokrasia zay. Eo ihany koa resaka tanitandalana hitatsika ngamba amin'izao fotoana zao fa tena mampiteny ny moana ny fandikana lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena.
naneho ny heviny mikasika ny fanakana ny fitondram-panjakana amin'ny fomba rehetra ny tatitra ataon'ireo parlementaire ihany koa ity loholony Madagasikara ity. Misy antony izy ireo matoa tsy avela aneho ny heviny sy anao tatitra amin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka tim. Anao tatitra ny parlementaire mety be dia be ny zavatra resanao mahakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mahakasika ny fitantanana raharam-panjakana misy amin'izao fotoana zao matahotra zareo satria mety hisy vaky bantsila anao dia zay ny tsy anekenjareo an'ilay izy zany hoe atao tompotrano mihony zany le vahoaka dia ho ankaiza ity firenentsika ty raha zay no tondrana azy. Ao aoriany zao vaovao zao dia hoarahanao manontolo ao anatin'ny fandarana dinika iny tafanirana tamin'ny lolon'ny Madagasikara iny miaraka amin'ny Joël Ralaivohita fa ao anatin'ny vaovao ihany koa misongadina mahasarika ny mpanara-baovao tamin'ity androany ity dia nisongadina an-gazety ny momba ny aviation civile de Madagascar na ny ACM izay tsy misy ny fivoaran'ny vaovao eo ampelantanan'ny mpikirakira vaovao sy ny eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao kanefa kosa dia fantatra fa 10 ny vesatra iapangana ireo voro ireo ao anatin'ny raharaha teny amin'ny pôle anticorruption fa na dia adino amin'ny sariny Andry Hirakoto Malala. Piasan'ny aviation civile de Madagascar ACM marono ny doboka ponja vonjimaika 5 kosa nahazo fahafahana vonjimaika tafiditra ao anatin'ny tale généralny ACM amin'izao fitoroana miafina na plainte anonyme momba ny resaka kolikoly fanodikodinam-bola fanapara-pahefana fanaovana osika eo anivon'ity orinasa ity no voarainy teo anivon'ny orinasa ity farany no nandefa ny raharaha teny anivon'ny pôle anticorruption na ny PAC niazakazaka ny raharaha ka avy hatrany dia nisy ny fakanam-bavany ireo tompona andraikitra sy piasa 7 vola matapitrisany no fantatra vaovao hodikodina ny tale généraly amin'izao kosa dia fantatra fa resaka abus de fonction ny vesatra hiampangana azy mbola tsy misy didraikitra ho azy 7 fa mbola ao anatin'ny fanadiadiana lalina ny pôle anticorruption amin'izao fotoana izao. Tapitra ny vaovao tompolasy sy tompoko vavy ankasitrahany ianao tsy misaraka hatrany amin'ny MBS ankasitrahany ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety miaraka aminay eto isan'andro ihany koa ny fotoanantsika manaraka dia rampitso anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao aza dino ny manaraka ny fandarana dinika ao aorian'izao fiarahana izao veloma tompoko.